eo amin'ny vaovao sosialy kosa indray manana andraikitra lehibe mitetika asa Sodoma eo amin'ny fitazomana ny tanàna Madio vao nahazo famatsim-bola avy amin'ny FAE na ny Facilité Africaine de l'eau ity tetika asa ity hoentina indrindra mandototosa izany andraikitra goavana izany. Vola mitetina 7,7 euro no ampiasaina amin'ny fanatotosana ny tetikasa schéma directeur d'assainissement des villes urbains de Madagascar na SDAUM ka 5,9 zany dia nomeny FAE na Facilité Africaine de l'eau nomena maimaimpona ho an'ny Madagasikara ka ny banky afrikana amin'ny fampaharisonana ny bada no hitantana ny fampiasana azy io. Ny fandalinana ny fomba hitantanana sy anadiovana ny rano maloto, ny fako, ny diky sy ny amany mba tsy hiparitahany ary koa ny ialan'ny fiantraikan'izy ireo amin'ny fiovaovan'ny toetrandro no andraikitra sahan'ny SDAUM. Tambana zany dia ny fanodonana ny fako ny lasa mikoba azo ampiasay izany hoe ny fako zany lasa mitety lasa mitery vola entina anajana ny fiainan'ireo ny rano maloto indray koa zany hoezahana atao ny fanadiovana azy misy étude ao atao tsinona dia mitatitsireo hoe ahoana ny fanadiovana azy dia hojerena eo koa hoe manahoana ny vidiny fanadiovana azy satria ny tsika zany zao tena manahirana be satria na ny rano anasana tseny eny Analakely zao dia ranodrinana madio, rano anasana tômôbila ranodrinana madio. Tanan-dehibe misy 5 ahitana ny Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Benaratsoa, Toliary sy tanàna lehibe faharoa toy ny Antsirabe, Taolagnaro ary Losibe no anaovana ny fandalinana. Ny efatra amin'ireo ihany no andrafetana natota taratasy entina manatanteraka ny tetikasa izay ho azo vatsiana vola avy hatrany na projet bancable. Ny tanàna Antsirabe no nisafidiana ho tanàna fakatahaka na ville pilote isatarana ny fandalinana ho atao. Ao anatin'ny 30 volana no anaovana ny fandalinana sy ny fandrafetana ny rafitra hitondrana ny fanadiovana anatin'ireo faritra vokarin'izareo. Tafiditra ao anaty politika stratégique amin'ny ministeran'ny rano ny fidiovana sy ny fanadiovana hatramin'ny taona 2024 ny fandrafetana ny rafitra hitondrana ny fanadiovana. Ny tao aorian'ny fanokafana taom-baovao ofisialy nataon'ny ministry ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana dia nitohizana tamin'ny atrikasa lehibe niarana tamin'ny tompona andraikitra rehetra ny niveau commune faritra sy vokotany izay samy voakasika ity tetikasa ity